tena miala tsiny indrindra tompoko miala tsiny indrindra tompoko sady mafana le andro manisy ventilateur koa clim tsisy clim ventilateur dia angamba mety tsy tatin'le réseau le izy satria tena tapaka tanteraka mihitsy hoe misy ny asan-devoly koa angamba zay vereretako anazy satria misy zavatra tsy tiako ampitaina aminareo angamba nefa dia tsy maintsy tohizantsika le satria tiako fantatry ny tsirairay avy le izy tsy verina iteny amin'ny ireo namako aty ivelany aho amin'ny teny frantsay fa dia tonga dia ataoko amin'ny teny gasy ranoray ty zavatra ty satria normalement ty zavatra ty dia tokony zavatra ataoko amin'ny zoom satria misy zavatra tsy azoko hotenenina na partagena amin'ny hafa fa tsy tsika ao anatin'ny fiangonana mitandrina ny andro fafito rery ihany na itsika vahoaka 6 na itsika adventiste mitandrina ny andro fafito irery ihany hoentina hanazavana antsika hoe inona avy ny zavatra mety mitranga amin'izao fotoana izao alohany hanimboantsika anazy angamba dia alohantsika hivavaka efa indroa zay mivavaka fa mato azy foana izy fa ny herin'ny satana matanjaka ihany satana rehefa atao mifandiniana fa tsika koa matanjaka satria ny fanahin'Andriamanitra miaraka amintsika mandrakariva apetraka eo ampelantananao mandrakariva Jehovah ny drafitrasa rehetra zay tianay atao satria ianao ny lehibe indrindra ianao ny tompo sy mpanjaka ary ianao n'Andriamanitra tsara sy masina indrindra mangataka famindrapo famelakeloka fitiavana ary mangataka ihany koa ny herin'ny fanahy masina zay tokony homenao anay isan'andro san'andro mba ho tonga ty-ponay tsirairay avy mba hoentinay ampahafantarana an'izao tontolo zao fa iraka fotsin'izay ary fitaratra ho an'ny hafa omeo hery zay Jehovah mba hoentinay hitatana an'ity asanay ity ary apetraka eo ampelantanan'i Jesosy zany vavaka izany maty alava resaka dia satria tsy be kabary fa tonga dia hoentitsika angamba le izy satria mandreraka fetin'ny Canada androany dia tsy miasa alors ny zavatra tiako zaraina aminao androany dia ny fototra ara-baiboly izay iorenan'ny iraka zay tokony ataontsika tsirairay avy alohan'ny hahatongavan'i Jesosy inona no andininy voalohany indrindra tonga ho an-tsainao ao amin'ny mampanaradia an Jesosy Kristy anao rehefa miresaka momba ny iraka na ny fanatraranana izao tontolo zao zavatra atao zany ho an'izao tontolo zao mino aho fa ny zavatra nolazain'i Jesosy talohany nandao zany an'izao tontolo zao no manitikitika ny sainao ankehitriny zay hitantsika ao amin'ny Matthieu araka ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Matthieu toko fa 7:7 ka hatramin'ny 20 milaza hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao ny batisy azy ho amin'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiny Jesosy atsika ary indro izao izy Jesosy momba atsika mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao ok alohan'ny hanomboako anazy angamba dia mba iresadresaka kely an'ilay initiative kely nataon'ilay namako laïka kely katolika tsy manenjika anazy ahako ao Lac Saint-Jean ahako ta 12 mba iresadresaka aminazy satria tsy hoe iresaka aminy fa tsy zay marina ve ny tena tanjona ny tiany Jesosy ho tenenina amintsika hoe tsy maintsy manao débat tsy maintsy miteny hoe zao io ny tena tombohana teo amin'ny hazo fijaliana sy ny karazany rehetrarehetra iny tsara le initiative fa zay ve ny tena zavatra tiany Jesosy tenenina tiatsika olombelona tsirairay avy atao nefa io ny texte ny tenenina atsika betsaka ny zavatra azo porofona raha ohatra ka zay ny tiany atao satria io dia miala tsy azo atao foana io au fait fa tsy maintsy miaraka amin'ny fanahy masina raha vao miresaka amin'ny zavatra momba an'io zany hoe tsy voatery anao hijanonao amin'ny baiboly fa tsy maintsy mampafantatra ihany koa ianao hoe ohatra ny ahoana ny soraty na hoe sora amin'ny teny anglisy ohatra ny ahoana ny zavatra rehetrarehetra any betsaka ny zavatra azo porofona fa mila mangataka amin'ny fanahy masina fa raha mandeha fotsiny amin'ny alalan'ny intelligence anao ianao tsy afaka manao ninina na ataoko hoe manana baccalauréat eto a Canada na manana licence na manana doctorat any France na any Europe na tsy afaka manao ninina mihitsy ianao maha-olombelona anao ny intelligence anao raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina tsy azonao atao mihitsy ohatra hoe afaka resana ny sorata 7:37 chapitre 7 verset 37 ny soraty 37 107 raha ohatra iresadresaka momba zany fampafantarana ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany soraty 21 91 soraty 4 157 159 ou soraty 3 54 55 miresadresaka momba ny Jesosy nandriamanitra anazy mihitsy hoe ianao dia ataoko ohatran'izao sy ohatran'izao amin'ny maha Jesosy ianao iresadresaka kely ny betsaka ny zavatra ho rezahantsika androany satria manana asa atsika any amin'ny tany tsirairay misy atsika avy any avy zany ok satria adinon'ireo
firenena zay nitondra an'ilay fahamarinana no nandeha niteny an'ireo olona tsy mpino ohatra ny hoe hindoisme, ny bouddhiste, ny islam sy ny karazany reny adinony islam, adinon'zareo no nitondra n'izay zavatra zay fa navelan'zareo tena kelan'ireny izy fa izy dia nitondra ny tenany fotsiny hoe kristianina ako dia za manana ny kristy zany hoe miaina ao anatin'ilay atao hoe confort araka ny teneny izy manaraka an' Jesosy dia ny anahy ihany ny marina fa adinony fa misy zavatra ny voalazan'i Jesosy eo andana ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny janaka ary ny fanahy masina sady mampianatra sady hitandrina izay rehetra ny teneniny dia ny didifody zany sy ny karazany rehetrarehetra. Andro antsika dia resaresaka kely ny atao hoe hindoisme eo koa ny mpindro silamo satria efa maro izy ireo any amin'ny toerana misy atsika any. Ohatra fotsiny ny hindoisme ohatra dia mitovitovy amin'ny natao hoe mitovitovy amintsika ny fomba fisainany, mitovitovy amintsika ny ao anatin'ny kristianisme. Mino ny atao izy hoe trinity na hindoisme tana hoe sanatana dharma dia mino ny atao hoe anisan'ireo mipetraka eo amin'ny tany ary manana tradition spirituelle eo amin'ny 1 milliard eo izy ireo. Mino ny atao hoe trinity izy zany atao hoe trimurti izany hoe na dia polythéistique aza izy ny andeo dia mihevitra ny andriamanitra maro endrika samihafa amin'ny fanahy tokana zay natao hoe Braham ilay mpamorona. Ny andriamanitra telo izay ray lehibe dia ahitana ny Braham ilay mpamorona, Vishu ilay mpiaro ary farany Shiva ilay mpandrava. Ok, zany hoe mino any koa izy natao hoe karma na ny atao hoe sy réincarnation. Mino ny samsara izy ny tsingerin'ny fahaterana indray mialatsiny amin'ny dika teny malalaka amin'ny Google ny hindoa. Mino any koa izy ny fanahy na le atao hoe atman dia teraka indray ary ny kalitaon'ny réincarnation dia voarafitry ny karma, ny fitambaran'ny asa sy ny fikasana amin'ny fiainana ankehitriny sy ny fiainana taloha. Adinony tia tandrefana nitondra n'ilay fahamarinana no nandeha tany amin'izy ireo fa natao akilabao reo olona reo nefa reo olona reo dia tonga any amin'ny toerana misy atsika any ary Jesosy dia niteny antsika hoe andana toroy ho an'izao rehetra zao zany zavatra zany. Manana atao hoe fahana izy nany hoe moksha ny tanjona farany dia niala amin'ny tsingerin'ny réincarnation mba azahoany fahazavana na firaisana amin'Andriamanitra. Zay ny zavatra eritreretin-jareo. Ho an'ny mpino silamo na ny hoe kimat na hoe kima zany hoe lasoraty na ny filazana alkima misy andininy 70 dia miresaka voalohany indrindra momba ny fitsanganana maty, ny fahatokinany fiainana ao arinan'ny fahafatesana ary ny andraikitra ara-moraly ny olombelona. Ohatra hoe ny layat al-Qadir layat al-Qadir ou la nuit de destin no alina masina indrindra amin'ny calendrier silamo fahatsiarovana ny fanamboarana voalohany ny Coran tamin'ny mpaminany Mohamed izany. Hevitra ho tsara noho ny arivolana ao anatin'ny finoana silamo izany dia voamariky ny vavaka mafy ny famakinan'ny Coran ary ny fikatsahana famela-keloka avy amin'Andriamanitra. Ny andro fito ho an'ny silamo dia mitovitovy amin'ny androtsika ihany, mitovitovy amin'ny andro fitotsika. Ohatra ny andro voalohany dia al-ahad, yom al-ahad, yom mila solomaso fa zako zany azafady tompoko il itnan, yom al-talta, yom al-arba, yom al-kamis, yom al-juma ary ny sabata dia yom asbat tsy miova mihitsy izy. Alors raha misy silamo miaino ay dia ozy hoe kif halak e salam wal alakim rahamat halah wal barakat. Zay ny zavatra mba azoko tenenina anareo. Raha iverenantsika ny Matthieu toko fa 20 raha iverenantsika ny Matthieu toko fa 20 andininy fa 7 ka hatramin'ny 20 dia ambaran'io andinin'io mazava tsara fa ny afatry Jesosy dia natao an'ny firenena rehetra ary ho an'izao tontolo zao ny namanao, ny havanao sy ny firenena zay niavianao. Ka satria ny resahan'io andinin'io ihany koa ihany zany fihezahana mifandray amin'ny olombelona eran-tany zany ny bouddhiste, ny silamo, ny athée
ny tsipino sy ny karazana reo dia inona no ezaka efa nataontsika ao amin'ny mahafiangonana maneran-tany zany hoe fiangonana mitondra ny fahamarinana maneran-tany mitondra fahamarinana ao satria tsisy afa-tsika ny manana ny fahamarinana afaka manozongozona hoe tsy misy afa-tsy io manerana an'izao tontolo izao amin'ny fanatratrarana ireo fiarahamonina na sinoa zany na hindou zany na silamo zany na ny ate zany manodidina amin'ny toerana misy atsika raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao inona tompoko no nataon'ny fiangona atsika teo amin'ny tanàna misy atsika tsiraray avy ho fanatratrarana ireo pino ireo raha toa ka misy pino maro samihafa mipetraka eo akaikinao ka na manodidina ny fiangonana misy anao dia inona no ezaka efa nataonao na ataonao ankehitriny mba hanomezana izay ilain'izy ireo sy izarana ny fitiavan'i Jesosy amin'ny tsirairay avy nazavain'i Jesosy tamintsika ny fomba fanatratrarana sy fijoriana ho vavolombelona amin'ny hafa na ho jerevantsika aralay izy araka ny voalaza amin'ny baiboly fa ahazo ery ianareo amin'ny filatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombelon'i Jesosy any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faravazan'ny tany asan'ny apôstôly toko voalohany hatramin'ny 19 hatrany amin'ny faravazan'ny tany tsy voatery tao a Jerosalema na tao Jodia na tao a Samarita fa hatrany faravazan'ny tany araka ny voalazany zay le afatra tian'i tian'i Jesosy tenenina mila manomboka eo amin'ny toerana fonenantsika itsika manao ny asan'Andriamanitra ny atao hoe asafi indraindray isika dia tsy mijoro vavolombelona na mijoro valombelona na tsy mijoro vavolombelona amin'ireo mpiaramonina mifanila amintsika akory na amin'ireo olona eo amin'ny fiaramonina misy atsika na ireo zay zavatra karazan'olona miteneniko anao tsirairay avy teo ireo ny sinoa ny silamo bodista ny tsipino an'Andriamanitra ny mihevitra ny tena fa judaisme sy ny karazany gotrandrokoe sy ny karazany rehetrarehetra reny fa maniry andeha aty ivelany maniry mafy mihitsy ny andeha hitsoka aty ivelany na Chine na any firenena hafa afovoany atsinanana aty atandrefana sy any amin'ny firenena hafa zay tena lavitra be mihitsy taddio tsara fa raha ohatra ny aka mipetraka eto amin'ny tany eto dia initiative personnel aoko zay zavatra zay nangatahako tamin'Andriamanitra zay no mahatonga anahako tsy manao zavatra miezaka tsy manao zavatra amin'ny teny malagasy satria manina entony nametrahan'Andriamanitra anahako zany hoe manampy anao ihany koa ako mba hatakatra ny zavatra voalazako mba hahafahanao miteny satria misy vahiny koa ny any amin'ny toerana misy atsika any afaka ataontsika manao zavatra ranoray amin'ny teny silamo eto tsisy problème mihitsy zany mila miherin'ny fanahy masina tsika ary ny herin'ny fanahy masina no manampy atsika ampianatra atsika n'izany teny silamo zany azo atao tsara mihitsy zany misy boky sy ny karazany afaka anaovantsika zany afaka ataontsika ohatran'ny tenenako ny arabako andrareo tamin'ny voalohany teo sy ny tenenako anazy fiatanan'Andriamanitra no omenanareo tsirairay avy amin'ny fiatanan'Andriamanitra izay no mahatonga aho miezaka aho manao ny asa fia amin'ny teny frantsay ary miezaka ako manao amin'izany amin'ny teny québécoise satria izay ny safidiko izay ny nangatahako tamin'Andriamanitra izay no izy ny Matthieu 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 20 sy ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy 9 no toromarika avy any amin'ny Jesosy anatratrarana ireo olona ireo any amin'ny toerana zay mety tsy dia manavanana atsika loatra natao an'ny zany hoe zavatra ho atao atsika rehetra zany ny zavatra tiany ireo texte reo hoentina hodinihana hoentina ho alalinina tsara mba hahafahantsika manatanteraka ny asa mialohan'ny hahafahantsika no tonga afaka mitarika sy manampy ny hafa dia mila manatratra tsara zay zavatra akaiky indrindra amin'ireo olona ireo tsika zany hoe mila mianatra ny teniny zany hoe mila mamaky ny bokiny mila atao zay ahafantarana hoe aiza ho aiza ao anatin'ny baiboly no misy an'ity toerana ity mba hahafahana mamaly azy ireo ao antaonany maro izy ireo araka ny teneniko teo mipetraka lavitra mitsoka amin'ny toerana misy anazy ny pakistanais lasany amintsika any ny indais mivarotra ny sinoa bodista ny silamo eo andaniny koa satria misy any Comore misy any Dar es Salaam sy ny karazany eo akaikikaiky rehetrarehetra eo tonga any amintsika any nareo manao any amin'ny Arabie Saoudite sy ny karazany anjarantsika no miteny azy ireo efa tsy hoe mitsoaka izy fa efa natao akilabao izy hatramin'izay anjarantsika tsirairay avy efa manomboka miezaka manao an'izany aty États-Unis sy ny karazany no tsy manao anazy ireo akilabao zany hoe ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehetrarehetra
no nisy nanapotiky mba tsy ahafahan'izy ireo ahita an'ilay fitiavan'i Jesosy. Averiko ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehetrarehetra no nisy nanapotiky mba tsy ahafahan'izy ireo mahafantatra ny atao hoe Jesosy any amin'ny firenena rehetrarehetra zay ala na avony na tsinanana tatsinanana tandrefana nanao zavatra kely tsy nanao zavatra izy na kely azy tsy nanao na inona mihitsy ireo firenena tandrefanao na raha ireo mpitondra na le niezaka nitondra ny fahamarinana tsy nanao ninona ho an'ireo rehetrarehetra reo ho fanatratrarana azy ireny amin'ny fitiavana an' Jesosy. Ao anatin'izao fanim-potoana misy atsika izao nefa dia Andriamanitra dia maniraka atsika zany hoe somary makaty amin'ny tanàna misy anaty na tonga any amintsika any izy ireo ireny olona reny tsy te andeha anatratra azy ireny tsika taloha satria tena lavitra ny toerana misy azy ireny satria misy azy ireny satria ary samy hafa be amintsika ihany koa hoe ohatra ny ahoana ny fiainana nefa amin'izao fotoana zao tsika betsaka mahay miteny sinoa betsaka mahay miteny silamo ary betsaka silamo ao amintsika ao betsaka ny mahay miteny indienne zany hoe mipetraka eo amin'ny fiarahamonina misy atsika izy ireny amin'izao fotoana zao ankehitriny ary miara-mianatra amintsika mitondra ny fahefany aty ohatra hoe tsy mihinana fa tsy alalako ny indienne dia mitondra ny culture manao ny sakafo sy ny karazany ny sinoa dia manao zavatra sy ny karazany ka mila ampianarina le olona reny tsy ohatran'izao ny fameranana ny fampianarana azy ireny tsy ohatran'izao ny zavatra tokony atao zay no mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny tsy dia tokony anao loatra anao copie-coller amin'ny zavatra ataony amin'ny cuisine sy ny karazany satria tsika manana ny targetra nomen'Andriamanitra atsika araozy izy Andriamanitra raka voalazan'le teny tao amin'ny io voalazany teo hoe mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidia koa azy ireny betsaka ny zavatra nyteneniny mba hitandremana ohatra misy zavatra tsy azotsika fady eo amin'ny resaka sakafo tsy azotsika anaovana restaurant satria maninona satria misy zavatra fady matsiro mety manimba ny tenantsika tsirairay avy etsy andaniny zany anefa dia misy olona sasany manara-dia an' Jesosy samy milaza mihitsy ny hoe tsy fantatray ny zavatra tokony atao misy miteny mihitsy hoe izahay manana an' Jesosy tsy hitako izay angandehanako any ny fomba fiasan'i Jesosy dia tsotra makanesa sy mandehana amin'ny anisan'ny mpianan'i Jesosy atsika dia manasa atsika izy andray anjara amin'ny hetsika roa mampiasa fomba fihevitra na fomba fiasa anankiroa Jesosy ampianarana atsika ny fomba tokony atao fanomanana ny tenantsika anatratra ny hafa ny fomba atsoina hoe makanesa na ny hoe mandehana no nampiasainy makanesa rehefa tonga teto amin'ity zao tontolo zao Jesosy Kristy tena nasany rehetra izy anatona anazy mba ahitana izay izy ireny mba ahitantsika ny fiadanana sy ny fiainana tsaratsara kokoa ao aorianan'ity fiainana ratsy ity io andininy hitanareo amin'ny écran io anisany ny fanasana avy amin'i Jesosy araka ny voalazany dia misoratra hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsaharana eto ny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miova ampo aho dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahy ianareo fa mora ny ziogako ary maivana ny entako Matio toko faraky amby folo andininy favalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ny raka nampanaovina an' Jesosy dia ny fanasana antsika hoe ho eo amin'ny tenany manantona anazy sy ny tondra ny vesatra ny fahotana izay entitsika zany hoe mila mitondra ihany koa tsika ny vetatry ny fahotan'ny hafa mila mivavaka ho azy ireo tsika mila manampy azy ireo itsika ary ny anome antsika fiadanana sy ny fiainana tsaratsara kokoa zany hoe mila makeo amin'i Jesosy zany tsika ho famitinana an'izany na zany anefa dia vatany vao nakeo amin'ny Jesosy tsika dia voaova ny fiainantsika zay tsisy mahafantatra an'izany tsika miova ny fiainantsika tsy mahavita mipetrapetraka fotsiny ohatran'izao ianao na ny fiangonana misy anao tsy maintsy mihetsika araka mivoalazan'ny Paoly nandritra ny fianarana tamin'ity Korinthiana voalohany ity araka ny teny Jesosy misy vahoaka maro mila miteny ianao mila manova an'ireo olona reo ny fakanesana eo amin'ny Jesosy sy ny fandalovana fanovana no apahany iray tamin'izany zavatra nambaran'i Jesosy zany anisan'ny baiko ray hafa nomen'i Jesosy ny hoe mandehana manina izy no teny hoe mandehana satria
ilay vehivavy ohatrany nanantona an Jesosy teo amin'ny fatsakana tany Samaria dia novonjeny rehefa notolorany ranonaina. Rehefa avy nandray ny fiadanana sy ny fiainana be deaibe dia ny milaza amintsika ny baiboly hoe dia nandaony siny raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izara iza roa lehilahy iza roara izany lazaiko tamin'ny nataoko rehetra izao angano Kristy dia nivoaka avy ny tao an-tanànan'ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. John toko 4 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Zay le hoe mandehana mba anamaivana antsika amin'ny vesatry ny fahotana dia manasa antsika ane io Jesosy io manasa antsika izy akeo aminy na izany aza nefa dia vao vita ny iraka io dia nametraka iraka amintsika indray izy mba handeha zany hoe mandeha mba hitondra ny fiadanana sy ny fiainana be deaibe no nomeno ho antsika tsirairay avy tahaka ny nataony an'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Maro amin'ireo mpanaradian'i Jesosy no mionona fotsiny ao anatin'ny vondrona voaharo izay le atsoko foana eto hoe confort ao anatin'ny fo miadana ako mipetraka eto an-tranoko ako mipilongana ako sy ny karazany miadana confort any voaharo vondrona voaharo ao anatin'ny fiangonana ary misy ohatra tahaka izany ao anatin'ny baiboly maneho ireo olona ireo izay natsapa fa ny mitoetra eo akaikin'i Jesosy ihany no mahatsara azy kanefa tsy navelan'i Jesosy nanao izany izy. Ao ihany koa no ahitantsika an'ireo olona hoe reraka ako fa avy miasa tsy mahavita ninina ako dia matory ako nefa afaka mijery télé afaka mijery mondial afaka mijery Netflix azonao ataony mandefa zavatra amin'ny TikTok, Facebook sy ny karazany raha ohatra anao ka tsy te-hiteny amin'ny olona irevelina andeha isaky ny tokantranonao tsirairay avy fantatra anao fa mety miteny zavatra mampiseho any anatin'ny fianarana any azotsika ataony mandeha vacances fa en même temps afaka atao koa no miteny momba an'Andriamanitra tadio fa miditra amin'ny 14h ahako isan'andro tadio zany mirava amin'ny 2h du matin ahako par exemple fa mbola vitako mifo amin'ny 9 maraina mamita zavatra satria iraka fotsiny ahako je suis iraka fotsiny ahako tenena hoe ataovy ty zay no asanao tsy misy zavatra tsara afa-tsy hoe mandehana dia manatanteraha ao anatin'ny tantarany nanasitranana an'ilay demoniaka ohatra no ahitantsika ny fampiarana ilay fomba fiasa hoe mandehana araka ny voasoratra eo amin'ny Marka toko 5:7 ka hatramin'ny 20 zay vakitsika miaraka ary rehefa iondrana teo atsambo kely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy. Ina navalin'i Jesosy? Tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy mody ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao amin'izay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao zay nataon'i Jesosy taminy sy izay namindrany fony taminao. Dia inona nataon'ilay demoniaka? Nandeha izy dia nitory tany Dekapolisy zany zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy ka dia gaga ny olona rehetra nasaina nandeha zany le demoniaka ary tahaka izany koa no anirahana antsika zay le voasoratra ao amin'ny lesona sekoly sabata antsika androany betsaka olona ao anatin'io Korinthe io betsaka olona eto ambonin'ity tany ity zany hoe araka tahaka izany koa no anirahany akamaroan'ny mpanaradia an Jesosy amin'izao fotoana zao fa tsy tokony ao anatin'ilay voaharo fa tsy mipetra-potsiny ao am-piangonana ao mandritra ny taona maro na ao an-tranony na koa manana ide miasa aho efa niteneniko teo tsy afaka manao firy fa reraka avy mirava nefa afaka mijery mondial Netflix ambaran'io andin'io fa rehefa miditra tao anatin'ny sambo niaraka tamin'i Jesosy le demoniaka ka nangataka an'i Jesosy amela azy inona no azony hiaraka aminy dia tsy nanaiky Jesosy fa niteny taminy hoe mody ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao amin'izay zavatra lehibe nataoko taminao zay nitenen'i Jesosy taminy sy ny famindrapony rehetrarehetra. Nanao na fomba nataony ary nandeha izy nandeha raha demoniaka zay ny vaovao mafaly nandeha tokoa ilay lehilahy ary nanomboka nitory tany Dekapolisy tanàna folo zay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy. Nandray tsara ny baiko nampanaovin'i Jesosy ilay demoniaka nositraniny
ary rehefa niverina tany Decapolis Jesosy dia voalaza hoe Marka 7:7 ary Jesosy niala indray tamin'ny sisin'ny tanin'ny Tiro dia namaky any Sidona sy ny tany Decapolisy ka nakany amoron'ny ranomasin'ny Galila. Koa satria nazotony zarany tantaran'ilay demoniaka sy ny teny momba an'i Jesosy dia hitantsika fa maro ny nataony nanatona an'i Jesosy araka ny voalaza amin'ny Baiboly manao hoe Marka 7:7 ary nihinana ny olona ka devoky ary nangono ny sombitsombony satria tsy lany ka nisy 7 sobiky ary tokony ho efa 4,000 dia nampidiny izy 4,000 ny niaino an'i Jesosy tao aorianan'ilay afatra tamin'ny tanàna folo Decapolisy nataon'ilay izy demoniaka. Tsy dia mila fanabeazana, tsy mari-pahaizana entina mijoro vavombelona ho any amin'ny tomposika. Tsy ilaina akory zany hoe tiany diplômako, tiens licence baccalauréat sy ny karazana fanay masina rery ihany ny afaka mitondra an'io tompoko, fanay masina. Fa fo novain'ny fiadanan'i Jesosy ihany no ilaina, izay afaka mizara ny fitiavany amin'ny hafa. Dia tsikaritro angamba ny zavatra nitranga voalohany namaly ny antson'ny Kristy nanao hoe manatona ilay demoniaka dia nanasitrany azy Kristy. Rehefa nandray ny fiainam-baovao izy izay fanomezana avy any amin'ny Jesosy Kristy dia nakatoy ny tompony ary nandeha nanimita ny asany. Navela nitarika azy ny fanahy an'Andriamanitra. Inona ny vokany? Rehefa tonga teo an-tanan'ireo lehilahy io i Jesosy dia olona 4,000 no naniry andre ny afatra nentin'i Jesosy. Izany hoe namaly ny antson'i Jesosy anatona isika. Ary andraikitsika ihany koa ankehitriny manaraka ny baiko manao hoe mandehana satria maniraka antsika izy. Rehefa mandeha isika dia afaka azo antoka fa tsy mandeha irery satria efa raha ohatra antsika ka miverina mamaky ny psaume na ny silamo 320 misy zavatra tsara ny teneninao na ny silamo 100 rehefa manaraka ny ohatra napetraky Kristy. Ny fanahy an'Andriamanitra no hitarika antsika sy hanao ny zavatra rehetra mba hahafahantsika ho tonga mpijoro vavolombelona mahomby. Fanontaniana. Afaka matoky sy mahomby ve ny fiangonana misy atsika eo amin'ny iraka nampanaovin'i Kristy? Afaka mifanakalo hevitra ve tsika amin'ny alalan'ny fomba ahoana ny fomba ampiarana an'izany zavatra zany? Ahoana ny hevitra ao mahakasika ny fampandraisana anjaran'ny membre tsirairay avy mba hahafahany mifanaraka amin'ny tokony ho izy eo amin'ny fanatratrarana ireo vondron'olona maro samihafa voalazako ireo izay mbola tsy nizarana ny hafatra. Aza dino fa tsy ireo ihany betsaka ny zavatra ny tenenin'i Jesosy na ny havanao na ny namanao manodidina aminao. Tadio tsara ny asan'ny apôstôly 2 rehetra. Nisy fiarahana ny asa tao. Fizany nanimba izany fiarahana miasa izany zay ny fanontaniako. Apokalipsa ndana vakio asan'ny apôstôly 2 ndana vakio nisy fiarahana miasa tao. Fizany nanimba ny fiarahana miasa io. Tsy ny mpianatra mihitsy. Mirary andro sambatra ho anao ahako dia ho hitantsika eto indray izay ho zaraina rapito satria ny herin'ny fanahy no mitatana antsika. Aza variana tompoko kely sisa ilay andro tsara ny fa misy fotoana foana ahafahanao miresaka amin'Andriamanitra. Tsy ho vita tsoroko aminao raha mandany fotoana eto ahako nefa mbola andeha hiasa hirava amin'ny firy maraina. Androany tsy miasa tsy maninona mihitsy fa amin'ny bénédiction azoko amin'ity betsaka zay ny temeno azoko tiako tenena aminao betsaka. Tsy mbola nanary mihitsy Jehova, tsy mbola tratran'ny accident mihitsy ny ahako ary mipanenjika ahako tsy eo alohako fa ao arinako. Fa rehefa be ambo ahako dia ny fanahy masina miteny anahako hoe avereno ilay zavatra niteneny ohatra n'ilay exemple nameko anareo omaly hoe chef ao anatin'ny société za mitondra ny zavany dia za miteny anazy tiany ataoko satria za ny responsable amin'ny société ako nefa izy ny tompony izy ny responsable ao anatin'ny société tiano fantatra hoe izy no chef tiako fatany tiano fantatro hoe izy no chef ao anatiny io
fa tsy zany andidy anazy zay ny atao hoe fanahy masina mitaridalana mamatatra anao hoe diso ane anao zo e zay ny bénédiction azonao avy amin'Andriamanitra. Misaotra tompoko.